La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Navoaka ny fitsarana amin'sahany ady amin'ny fanjakana androany vokatra ofisialy ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny faritanina Antananarivo ho an'ny eto andrenivohitra ny kandidana nandrisetoana ny olany ho be ny tanàna ampomba ofisialy. Roa isan'andro ireo mpianatra hiara-ny herisetra any an-tsekoly ho ny ofisy pirenena amin'sahana ny sekoly tsy miankina. Manam-panano sarotro ny fanasazena ireo navandoza ny tsy fasahina ireo ray aman-dreny mitaraina sy mitory. No mafisina ny fepetra noraisina isoroana ny fiparitany valina retina peste porcine africaine ao Ambilobe ankehitriny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Isan'ny fepetra horaisina ny fanaovana veille nationale. Fianakaviana mihoatra ny 500 trabona vokatry ny fiakaran'ny rano tao Mahajanga no nahazo fanomezana avy amin'ny foloan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Akoatra ny vary sy ny menaka ary ireo fitaovana ilaina amin'ny andavanandro nomena filtre ho ihany koa izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny firehetana ao atsimo atsinanan'ny Aostralia. Nandefasana SMS andaon'ny toeram-ponenana avokoa ireo mponina manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy ao Victoria. Antony, itsoka mafy ny rivotra ary ahatratra hatrany amin'ny 9 degré Celsius ny maripana any amin'ny toerana. Ny adeten'ireo avetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao navoaka ny fitsarana amin'sahana ny ady amin'ny fanjakana androany vokatra ofisialy ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ho an'ny faritanina Antananarivo ho an'ny eto andrenivohitra ny kandidana nandrisetoana ny lany be ny tanàna ary pomba ofisialy Yves Richard. Taorian'ny famoahana ny valim-pitsarana momba ireo fitoriana nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny 7 Novambra lasa teo. Ndroso avy hatrany tamin'ny famoahana ny vokam-pifidianana ofisialy ho an'ny faritanina Antananarivo ny fitsarana amin'sahana ny ady amin'ny fanjakana androany. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, lany ara-pomba ofisialy ho be ny tanàna ny kandida Nandriatsitohainy. Ny fampisasahany IRK sy ny team mankila ny toerany mpanolotsaina ny tanàna. Commune urbaine Antananarivo Eto. Bentanana Nandriatsitohaina Franck Michel Naino. Avy amin'ny IRK. Mpanolotsaina Ofidina Isa Miamby Dimampolo. L'indépendant Andrianatoandro Ofidina Laurence nahazo seza raiky. Ny IRK nahazo seza Miamby Roapolo. L'indépendant Alamay Poavna nahazo seza telo. Ny team nahazo seza 5 ary l'indépendant Dalakina Kapolomanana nahazo seza iray. Raha ny vokam-pifidianana amin'ny ankapobeny, nanjakan'ireo kandida anatin'ny lisitry ny IRK na ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Toerana maro ihany koa ankilany no azo ny antoko samihafa toy ny MMM, ny team sy ny tsy miankina. Faritanaramanga district Antananarivo Avadadano commune fieferana be ny tanàna Voafily Andianapo Bako Rato Velomanana Rain'izay Velo MMM mpanolotsaina Ofidina 5 MMM na seza roa indépendant Kamarsan Nirina roa groupement PPRD raiky. Faritra Analamanga district Anakasobe commune Fiaonana be ny tanàna Voafily indépendant Radoason Ansoa mpanolotsaina Ofidina 7 izay mitsanjara toy izao IRK roa indépendant Radoason Ansoa 3 indépendant Rasolomatratra Olivier Thomas roa. Ny fitsarana amin'sahana ny ady amin'ny fanjakana noso no namoaka ny vokatra ofisialy ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna androany izay notron'ireo kandida sy tompona ndraiky mpanjakana ambony maro.
Nankasitraka ny vahoaka Antananarivo tamin'ny fahatokisana sy ny fiandrasana ny valin'ny fifidianana tao anatin'ny fitoniana ny candidat Naina Andriantsitohaina tamin'ity androany ity. Nambarany tamin'izany fa ilaina aingana ny fandraisana andraikitra manoloana ireo olana sedrain'ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Ivry Saratra. Tsy maintsy afainganana ny fandraisana andraikitra ho an'ny tanàna Antananarivo manoloana ireo olana maro sedrainy ankehitriny. Io ny teny voalohany nataon'ny ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina taorian'ny fanambarana raopombo ofisialy ny voka mpifidianana androany. Ny famindram-pahefana amin'ny ben'ny tanàna teo aloha no andrasana dia tomboka ny asa raha ny fanazavany. Tsy ho ela fa tsy hoe maika ohatraninona fa hita fa tsy mandroso ny asa ary hita fa ny fotoana sarotra fahavaratra mampalahelo zao tany Nanisana na ny fitadiavana ny vata mangatsika ny olona maty tao ara tsy nisy na pompier ray ilaina maika zany ny fandraisana andraikitra amin'ny commune Antananarivo. Tokony hijery ny fomba mpandrosoanan'i Madagasikara miainga avy ny fotony arak'izany rehetra taorian'ny voka mpifidianana ofisialy androany. Takina ny fiaramientany rehetra manomboka amin'ny olom-pirenena izay tarihan'ny olom-bofidy indrindra ho an'ny tanàna Antananarivo. Fampandrosoana fiaina vahoaka malagasy miainga avy ny fotony. Iny zany avy ny fotony zany dia miainga avy amin'ny commune izany. Mila fanomezan-tany ny tsirairay zany ary dia ho tafita sy fandraisana andraikitra ny tsirairay mazava ho azy. Ho tafita dolidoly amin'izay ilay commune ary ny tanjona anie dia raha ihany ny fandrosoana. Mandainga angambo izay tsy manana tanjona amin'izany hoe fampandrosoana zany. Nanamafy ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny ben'ny tanàna vaovao avokoa androany ireo mpisehatra sy fikambanana samihafa. Samy ezaka ny tondra ny politika sy fomba fijeriny anatsarana ny tanàna Antananarivo izy ireo ka isan'ny songadana ny fametrahana ny fihavana ny Arivo. Fihavana ny Arivo satria izany ny politika mbola tsy hita mihitsy teo amin'ny fanaovana politika hoe mihavana ao anatin'ny ataontsika hoe fisokafana amin'ny lafiny hery rehetrarehetra dia izay zany no ataontsika hoe politika vaovao izy ny ifisy ny fiarahana amin'ny Andriamatoa Naina Andriantsitohaina. Fanavaozana mipaka amin'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny mponina ny Antananarivo no andrasana amin'ny ben'ny tanàna vaovao manomboka izao. Fanatsarana izay antenainy ny mponina ny Antananarivo fa tsy ho ela intsony. Aorian'ny famindram-pahefana eo amin'ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina. Taorian'ny fivoahan'ny voka mpifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna nanambara ny antoko tima fa hampiakatra ny raharaha eny anivon'ny Conseil d'État. Io ny nasaina. Nampiantso ny mpanao gazety teny amin'ny fobetoerany ny Belair ny filoha nasionaly ny antoko ity Madagasikara Ravalomanana Marika. Fotoana izay nanambarana ny fahitany ity antoko ity ny toe-dram-pirenena amin'izao fotoana izao ary isany nisongadina tamin'izany ny voka mpifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna. Taorian'ny fivoahany ireo didy hampiakatry ny raharaha erenivon'ny Conseil d'État izy ireo raha ny fanazavana. Dia aloha tena andehany amin'ny lalan'ny tena tokony ho izy ny fitantanana ity firenentsika ity ampiasainy amin'ny bonne gouvernance. Ohatra zao tao Moramanga niantso azy reo avy any Tomasina. Efa lany zao reo Moramanga averina fifidianana satria meraty manlany. Teotran'izany teo. Nahoana ny tsy naverina ny teto mba mangataka famerenana. Fa nahoana ny tarino naverinareo. Dia eto koa dia milaza sy miantso manambara fa ianareo ny Conseil d'État satria tsy maintsy arahantsika ihany ny procédure. Satria tsy maintsy hanao cassation tsika. Fa tsy hoe anaiky lavolefina fotsiny amin'izao. Andrasana araka izany ny fametrahany ny antoko ity Madagasikara izay fitoriana eny anivon'ny Conseil d'État izay manoloana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny voka mpifidianana. Lafa vaovao hafa kosa indray tonga teny Ambotsoroatra ny araba ny filoham-pirenena mivady tratry ny taona vaovao ireo loholon'ny Madagasikara izay nitarihan'ny filohany. Nanamafy ny fahavononany hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ity androm-panjakana ity. Tinara Tsimandresy. Fifanajana sy fampandrosoana ny firenena. Izay no nivohitra nandritry ny lahateny ny filohan'ny anteny Merandoholona tonga ny raba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsoroatra niaraka tamin'ireo loholona androany. Nambarany tamin'izany fa tsy tokony atao vato misankana ny tsy fito fipijery ary ny fampandrosoana ny Madagasikara no ilaina ataon'ny rotota ola ara-pahamehana. Vonina ifanometanana iara-iasa atratrarana izany tanjona izany ity androm-panjakana ity. Anefa tofilo mety misy ny zavatra tsy dizakevitra. Zay nefa dia tena misy resy lahatra mihitsy.
fa anatin'ny fifanajana amin'izay mety indraindray tsy tovizakevitra izay no hitarafany olona antsika mianakavy mba ahafahantsika miaraka mampandrosan'ny firenena ity satria anisany ambinin'Andriamanitra isika rehetra rehetra ireo tompoko indrindra fa ianareo mivady amin'ny ahafahana mitondra ny anjara lehibe kokoa eo amin'ny fampandrosoan'ny firenena satria ianao no netaka ny safidiny be sy ny maro ahafahanao maniteraka an'izany. Ny olona ny ampelmeran'ny olona dia rafitra efa misy olona koa izany ao anatiny. Ireo dia olona malagasy malagasy ireny vonona ihany koa mitondra ny anjara birikiny eto amin'ny fampandrosoan'ny firenena ity. Faniriana iombonan'ny malagasy tsy hivaky volo ny fanafahana ny firenena amin'ny fahantrana. Taona iray tokony anaovana ny tombanezaka eo amin'ny fandrosoan'i Madagasikara nanomboka tamin'ny nahazoana ny fahaleovantena hatramin'izao ankalazana ny 40 taona ny iverenan'ny fahaleovantena izao. Ity taona 2024 ity raha nambaran'ny Flo Andry Rajoelina. Ity taona vaovao ity moa dia manana ny endrika manokana ny hanamarinana izany satria fotoana hanamarintsika ny niverena ny fahim-polo taona ny niverena ny fahaleovantena. Ao anatin'izany zany tsika dia afaka mandrefy ihany koa sy mandrefy fotsiny hoe iza ny diso, iza ny marina, iza ny tondra, iza ny navita, iza ny tsy navita. Fa dia hoe mandrefy hoe taiza hoaiza moa i Madagasikara tamin'ny niverena ny fahaleovantena ary aiza hoaiza tsika amin'izao amin'ny fotoana misy atsika izao. Inona ny ezaka tokony atao, inona ny ezaka tokony mba hoentintsika mba tena hampandroso marina amin'ny firenena. Fiarabana sy firarian-tsoa teo amin'ny rotota narahan'ny fanolorana fanomezana manamarika ny mahamalagasy no namarana ny fotoana teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsirotra. Ny araba-tratra ny taona vaovao 2024 ho an'ny filoham-pirenena mivady ihany koa tamin'ity androany ity ny CFM atao anatin'izany no nanolorany izy ireo ny etaetany tamin'ny filoham-pirenena ny ahafahana manandratra ny fihavanana fanedina. Tonga ny araba sy ny rarosoa ny filoham-pirenena mivady teny Ambotsirotra ireo mpikambana eo anivon'ny komity ny fampihavanana malagasy izay tarihan'Andriamatoa Marc Alphonse. Nandritra izany fotoana izany nitondra ny firarian-tsoa ho an'ny filoham-pirenena mivady ny amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana amin'ity taona 2024 ity izy ireo. Androany zany ny CFM na ny conseil de fampihavanana malagasy dia niarahaba ny Andriamatoa Filoha sy Ramatoa Vady ary nirarosoa ho an'izy ireo amin'izao asaramanitra zao. Fombatsika malagasy io ary sotoavina izay ireharehantsika maneran-tany ny fanajany ray aman-dreny sy ny zanaka. Da tonga eto zahay maharafim-panjakana anay miarahaba manokana ary nitondra ny teny firarian-tsoa ho an'izy mivady. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nitondran'ny CFM ireo vina 4 ka saina hotratrarina amin'ity taona ity eo anatrehan'ny filoham-pirenena malagasy. Ao anatin'izany ny fanomezan-danja ny fihavanana malagasy. Asa nataon'ny CFM tamin'ity taona ity niankina amina zavatra anakefatra lehibe moa izy io dia ny voalohany indrindra amin'izany dia ny resaka fifindramonina anatiny amin'ny samy malagasy. Roa manaraka an'izany dia ny resaka dina. Fahatelo nireo fampihavanana ara-tantara. Farany dia ny resaka fihavanana manam-pandriana izay atao amin'ny CFM zany izay iarahana miasa amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny CRC mba havadika ho vakoka tsy hita maso izy eto amin'ny firenentsika aloha ary ho vakoka tsy hita maso iraisam-pirenena na patrimoine immatériel de l'humanité. Ny CFM izay miantso ny rehetra ho tony ary anaja ny lalàna trany ao anatin'izao fanehoana ny valim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao. Nanao fanambarana tamin'ity androan'ity ny fianakaviam-ben'ny fanabeazana eto amin'ny faritra Analamanga. Nolazain'izy ireo tamin'izany fa tsy tokony hampiato ny fampianarana ny resaka panier garni ary tsy tokony idiran'ny mpanao politika ihany koa izay raharaha izay. Kiona saina. Manolora ny toedra raha ankehitriny misy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara vokatry ilay resaka panier garni miantso ny mpampianatra sy ny mpanabe rehetra ny teo anivon'ny fianakaviam-ben'ny fanabeazana eto Analamanga tsy hanao sona no avy ny mpianatra malagasy amin'ny fitokonana na ihany koa anaiko korontan'ny ireo mpanao politika. Manolora ny zava-misy ankehitriny dia manao any soavy
ho an'ny namana mpampianatra sy mpandrarà rehetra manerana nosy mba ho tony ka no miasa fampianarana hatrany mba tsy ho lasa solona ny mpianatra. Manao any soavy amin'ny mpanao politika ihany koa izahay mba tsy hanaovana fitaovana politika izao toe-javatra izao. Eto mpamaranana manome tokony fitondram-panjakana izay mpampianatra sy mpanabe ary ny mpandrarà eo anivony sekoly fa natanteraka antsakany sy andavany miasa manandraikitra tandrify anay tsirairay avy mba hitsonjovana hatrany moavy ny zaza malagasy. Talentsekoly, mpampianatra, mpandrarà eo anivon'ny EPP, CEG, lycée, ZAP ary Cisco Analamanga no nivory io maraina io tetsy amin'ny INFP Mahamasina ka nanao ity fanambarana ity. Antenaina araka izany fa iverina amin'ny laona ny sehatra ny fanabeazana manerana nosy manomboka io herinandro avy io. Roa isan'andro ireo mpianatra hiara-ny herisetra an-tsekoly hoy ny ofisy pirenena misahana ny sekoly tsy miankina. Anano sarotra ny fanasaziana ireo navandoza ny tsy fasaheny ireo ray aman-dreny mitaraina sy mitory. Fanadina. Eloka eo anatrehan'ny lalàna velona eto Madagasikara ny fikasihan-tanana sy fampiororona ara-tsaina atao amin'ireo mpianatra any an-tsekoly. Mamela takatra sarotra esorina amin'ny ankizy ny herisetra atao aminy. Antony mahazava-dehibe ny fiarovana azy ireny amin'ireo karazana herisetra rehetra na ara-batana na ara-tsaina. Mihamitombatra any anefa ny trangana herisetra eny amin'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Sazenjana no miandry ny mpampianatra na ny tale minimandika ny lalàna ary mikasitanana na mampiororo ny mpianatra izy ireo araka ny nohamafisiny ofisy pirenena misahana ny sekoly tsy miankina. Manansatra nefa ny fanatanteran'izy ireo ny asany noho ny tsy fahasahiany ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mitantara sy mitory noho izany herisetra nahazo ny zanan'izany. Au niveau du ministère, amin'ny alalan'ny arrêté 1032 17 mars 2017 dia manome fahefanana ihany koa hanasazy izay manao diso mampiatra an'izay atao hoe maltraitance amin'ny sekoly zay. Ka nenay zany fa mandeha ny fandraisana andraikitra fa mbola misy tsy mihaino ny mpampianatra dia io arrêté 1032 io dia manome fahefananay raha tanysaiko tsotsotra misy ny atao hoe fampitandremana fotsiny, misy ny atao hoe fampitsaharana amin'ny asa. Zonony ho anay mpitanteraka nomeny fahefana feno izy hampihatra ny lalàna, hampitsahatra n'ilay mpampianatra na ilay talentsekoly amin'ny asany. Dia zay vao ny fahatelo misy ny atao hoe fisontonana ny fahazahoan-dalana hampianatra na autorisation d'enseigner na temporaire igny na définitif igny na amin'ny fotoana manampetra. Isan'ny manahirana ny ofisy pirenena misahana ny sekoly tsy miankina eo am-panatanterahana ny asan'izy ireo ny lalàna manjavozavo sy misy fahabagana betsaka raha ny momba ny fiarovana ny ankizy. Eo ihany koa ny tsy fampin'ny mpiasa satria hatreto misa 700 ireo misahana ny sekoly tsy miankina mihoatra ny 240 sy iray alina. Nampahafantarina androany teny Antaninarenina ny fiara-miasa eo amin'ny M-vola sy ny banky BMOI. Araka izany mitombo ray indray ireo banky miara-miasa amin'ny M-vola. Fanadina. Azon'ireo mpanjifa ny banky malagasy de l'Océan Indien na ny BMOI atao nanomboka tamin'ity androany ity ny mampifandray ny kontin'izy ireo amin'ny M-vola na ihany koa ny mifamadika amin'izay. Io no vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny BMOI Madagasikara sy ny M-vola izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Antaninarenina. Inona moa io tolotra io tolotra efa fantatsika ihany le izy ahafahana mampifandray ny compte bancaire BMOI sy ny compte M-vola. Manomboka zao zany amin'ny alalan'ny finday anao dia afaka mamindra vola ianao miainga vao amin'ny compte bancaire anao BMOI makany amin'ny compte M-vola anao na ny opération mivadika hoe miainga avy aty amin'ny compte M-vola anao makany amin'ny compte bancaire anao. Inona moa ny tombotsoa azontsika amin'izany tolotra vaovao izany? Ataoko hoe anankiroa ny tombotsoa. Voalohany ho an'ireo client any BMOI, zany hoe ireo client efa manana compte bancaire zany dia raha maka ohatra fotsiny nisy any agence ny BMOI amin'izao fotoana izao manodidina ny eo amin'ny 100 eo manerana ny Madagasikara zany. Raha ohatra nefa ka manana an'izay hoe fahafahana mamindra vola miainga avy amin'ny compte
BMOI makany amin'ny compte amin'ny vola zay le mpanjifa dia avy hatrany dia manana accès amin'ireo point marchand izay miisa mihoatra ny 20 000 manerana ny Madagasikara. Azon'ireo mpanjifa manana compte M-vola na ihany koa BMOI atao araka izany ny mampiasa ny compten'izy ireo na aiza na aiza eto Madagasikara rehefa misy kiosque sy shop M-vola. Ho an'ireo mpanjifa M-vola fa nefa ohatra hoe mbola tsy zatra miara-miasa amina banky dia io zany resaka éducation financière fisotomana an'ireo client mbola tsy mampiasa banky hiditra ao anatin'io secteur bancaire donc zay hitondra zava-dehibe zany amin'ny resaka développement eto amintsika. Misy sarany hafa mihitsiny le tolotra mampifandray le compte M-vola sy le compte bancaire zany ny détail an'le izy zany transparent tanteraka le izy efa afaka hitantsika any amin'ny shop rehetrarehetra na afaka hitantsika amin'ny site web ny M-vola zany misy sarany na mivoaka na miditra zany izay sarany manokana moa zany fa tsy mitovy amin'le hoe transfert entre na compte samy M-vola le izy zany fa misy frais voatokana misy manio service io mitovy amin'le fiara-miasa amina banky hafa. Manao petra-bola, maka vola, mijery ny toe-bola amin'ny alalan'ny compte M-vola. Ireo no isan'ny tombontsoa ireo manana compte BMOI vokatra izao fiara-miasa eo amin'ny rotota izao. Ny fanatanterana izany izay tsotra eo no eo ary azo antoka. Iverenantsika ny tontolon'ny fampianarana. Iverina ampianatra avokoa ireo mpampianatra rehetra ao Toamasina ny alatsinainy ho avy izao. Io ny tapaka taoriana ny dinika sy ny fanazavana nentin'ny ministra tompon'andraikitra tany an-toerana tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fizarana contrat de travail ho an'ireo mpampianatra firama voaray ho mpiasa mpanjakana. Kaiton Andretsilao. Niravona ny tisatisanisy tamin'ireo mpampianatra mpiasa mpanjakana tao Toamasina ka nahatonga ny fitokonana naharitra 4 andro taoriny ny fandalovan'ny ministra tompon'andraikitra tany an-toerana. Rehefa natao moa zany ny resaka amin'ny resaka savorovory makasiky ny olana amin'ilay 65 000 ariary tonga teto Toamasina zany ny tompon'andraikitra voalohany dia ministra tompon'andraikitra nagnazava an'ilay izy rehefa maro aloha ny tsy afaliana sy ny zavatra ny tranga fa rehefa vita ny savorovory ny adihevitra sy ny rehetrarehetra natao teo dia ny fanapahan-kevitra farany zany dia iverina andeha amin'ny mpianatra zany mpampianatra amin'ny latsinainy ary magnentana sahady ianareo ray aman-drenin'ny mpianatra mba tsy salasala andefa ny zanakanareo fa misokatra daholo ny école rehetrarehetra amin'ny latsinainy dia iveriny mianatra ny zanakatsika amin'ny latsinainy ho avy izao. Iverina andray ny asa fampianarana araka izany ireo mpampianatra rehetra manomboka ny alatsinainy ho avy izao rehefa nazava ny resaka ary samy nanaiky izany ireo mpampianatra rehetra tonga nanatrika ny fiaonana. Tonga ny fanazavana marina mahakasika izay teto Toamasina ary nanentana ny mpampianatra iverina mianatra fitiavana fanomezana tamin'ny filoham-pirenena no nanomezana ireny fety vola fety ho an'ny farataona ny ministera dia niezaka ny tsinjara amin'izay teo am-pelantanana manerana ny Madagasikara ka ny fampanantenana nomeny mpampianatra dia iverina diasa manomboka amin'ny latsinainy no fitsonjovana tombontsoa ambony zaza malagasy. Nisy ihany koa ny fanolorana ireo taratasy fanekem-piaraha-miasa ho an'ireo mpampianatra noraisina ho mpiasa mpanjakana vaovao tao anatin'ny Draina TP Atsinanana tamin'izao fandalovan'ny ramatoa minisitra izao. Mpampianatra maromaro no nitolorana izany ao ireny voaka tamin'ny sekoly fanofanana mpampianatra izay nizarana andiany voalohany dia ny mpampianatra ao amin'ny enseignement technique aty amin'ny faritra Atsinanana no nizarana izay contrat izay androany ka manomboka amin'ny latsinainy dia manao ny fandraisana asa na prise de service izy ireo ahafahana mikarakara ny taratasy nanokafana ny bondekesiny mba tena tafiditra iraikitra mpiasa mpanjakana. Izay amin'ny ankapobeny natongavana teto Tamatave fa miantso tsika ray aman-dreny rehefa zanatsika mianatra amin'ny latsinainy ary makasitraka ny fanapahan-kevitra ny raisiny fianakavian'ny fampianarana amin'izay fitsonjovana ny zanaka malagasy iverina hianatra manomboka ny latsinainy. Raha te hivina ny alatsinainy lasa teo ny nanomboka nafana ny adihevitra mahakasika ny fisian'io sora-bola io tao Toamasina ka nahatonga ny fanapahana ny fianarana nandritra ny 4 andro. Efa milamina sy mazava ny rehetra ka iverina amin'ny laon'ny fampianarana manomboka ny alatsinainy ho avy izao.
tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny valina retina peste porcine africaine ao Ambilobe. Eo ihany koa mahakasika ny fametrahana GPS amin'ireo fiara-pitatitra amin'ny zotra nasionaly sy régionaly. Rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. La Dame Blanche. Mon père, vous pouvez nous aider. L'Église compte dans ses rangs des spécialistes de ce genre de situation. C'est la Dame Blanche. Vous croyez qu'elle va venir? Elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mal que vous affrontez ne connaît pas de limite. Rinçage. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. No mafisina ny fepetranoraisina isorohana ny fiparitany valina retina peste porcine africaine ao Ambilobe ankehitriny, hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aaron John. Isan'ny fepetra ho raisina amin'izany fanaovana veille nationale. Fanadina. Any Ambilobe amin'izao fotoana izao ny tale général ny fiompiana miaraka amin'ireo délégation ny anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono mijery akaiky ny fisiany valana retina peste porcine africaine any an-toerana. Isan'ireo fepetra noraisina ny fampitsarana ny fivoahan'ireo kisoa any amin'ireo faritra manodidina. Eo ihany koa ny fanaovana ny veille manerana ny nosy. Dia tsy maintsy mandray fepetra zany ministera aloha voalohany, tsy maintsy district ny Ambilobe zany aloha zany tsy misy kisoa afaka mivoaka atao na velona na maty aloha zany. Zay aloha zany fepetra akapobeany tsy maintsy raisiny zay. Zay zany ampahafantarina ny rehetra. Efa nahazo fepetra daholo koa zany ny taleparitra anay rehetra, na ny faritra Sofia, Betsiboka, Boeny, Atretianalamanga, miaraka amin'ny teknisiana andray fepetra anara-maso akaiky inona manahoana ny toe-javatra mba ahafahana maka ny fepetra fara misy vay zany atao manerana Madagasikara fa tsy Ambilobe rery zany amin'izao fotoana izao. Ary efa misy fepetra niraisina any dia efa lasany daholo ny teknisiana miaraka amin'ny fitaovana sy ireo fanafody izay ilaina ahafahana miatrika an'izany zavatra izany. Tsy tokony hiparitaka ny valina retina manoloana ireo fepetra efa noraisina raha ny fanazavana hatrany, ary eo ampamolavolana ny paikady ny ministera miaraka amin'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony amin'izao fotoana izao mijery ny fomba ampongorana tanteraka ity valina retina ity. Eo ampiandrasana izany miantso ny rehetra tsy hividy hena raha tsy eny amin'ny toerana azo antoka isoroana ny fiparihan'ny valana retina.
Maro ny fepetra tokony ho raisin'ny rehetra ho fisorohana ny loza mandritra ny fotoanan'ny fahavaratra. Lampamena amin'ny izany ny fahamailona sy ny fitandremana araka ny fanazavana noentin'ny sampana mpamonjy vona. Yves Richard. Taorian'ny fahavoazana nateraky noran'ny kija ny fahavalo janoary lasa teo. Mbola mitoetra amin'ny androany ny fidinana an-tsehatra ataon'ny sampana mpamonjy vona amin'ny fitsirian'ireo toerana mety amin'ny pidoza. Jerena avokoa ireo azo tambosi-trano atahorana hianjeraka amin'ny pidoza amin'ny manodidina. Ilaina ihany koa ankilan'ny fiarahamientana avy amin'ny rehetra ankoatrizay, indrindra ny fahamailona sy ny fitandremana. Raha misy hazo na trano atahorana na tamboho io ka mety teradoza eny akaikitsika eny mety tsy ho hitanay zay dia tongava aty amin'ny sampana mpamonjy vona fa efa misy sampana ato mandray anareo amin'izay fotoana izay. Dia atao ny fitsiriana dia atao any fanalana ny loza mety iseho amin'ny tompotrano sy ny manodidina ary ny mpandalo. Tanina zany ny tsirairay mba tsy hialoka eny ambody hazo satria ny hazo iny mety enjera tampoka iny raha ohatra ny misy rivotra ary jereo koa tsy tokony hijanona na hialoka eny ambanina tamboho tsika zay satria sao dia mirodana tampoka akory iny. Mba jerena ihany zany hoe ny toerana azo antoka ihany tokony hoe hijanonana sy hipetrahana raha ohatra ka hoe avy be ny orana. Efatra no namony ainy vokatry ny oran'ny kija ny fahavalo janoary lasa teo raha iverenana. Ray ny anjirany ny Tarby ny Jiramaty ny Ivandry. Ray ny oetin'ny rano teny amin'ny faritra Androibe. Ary ho farany ny anjirany ny Tamboho teny Nanisana. Maro ihany koa ny fahasimbana samihafa, trano fito ohatra no simba. 12 no ndrodana ary 20 hafa dibo-drano ka nananika ny 170 ireo trabony. Araka ny antotanisa teo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary sy ny tandindondoza omaly. Hitantsika tamin'ny fanadadiana farany teo ny fanentanana nataon'ny sampana mpamonjy vona amin'ny fiatrenan'ny loza amin'izao fotoanan'ny fahavaratra izao. Tonga eto amin'ny plateauan'ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Yves Richard hitondra fanazavana makasika indrindra izay asan'ny mpamonjy vona izay. Inona azo ambara makasika an'ireo asan'izy ireo? Fa makasika ny fivoaran'ireo tranga no raisin'ny sampana mpamonjy vona an-tanana ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 indrindra no entintsika ao anatin'ny kisary izay aseho amin'ny dian'io ity. Mizara efatra lehibe ny asany teo anivon'ny sampana mpamonjy vona araka ny antotanisa sy ny fanazavana nomeny izy ireo tamin'izay taona 2024 hatramin'ny 2024 izay. Ny kisary voalohany dia makasika ny intervention des sapeurs-pompiers en 2018 izany hoe ireo tranga nidiran'ny sampana mpamonjy vona an-tsehatra ny taona 2024. Ny secours personne na ny fanavotana olona ny voalohany izany hoe 930 isanjato manaraka ny fidirana an-tsehatra tamin'ireo karazana firehetana samihafa na izany aitrano sy ny sisa 720 isanjato. Raha ny fanazavana azo dia tsy mbola mafy ny fanentanana nataony teo anivon'ny sampana mpamonjy vona teo na izany teo anivon'ny olom-pirenena eny amin'ireny fokontany samihafa ireny na tamin'ny orinasa ka antony na tonga na maro ny tranga niseho izay tsy maintsy nidiran'izy ireo an-tsehatra. Manaraka ny ORSEC na ny organisation de secours araka ty hita amin'ny kisary ty na ny fisorohana mialoha ireo loza mety hitranga 520 isanjato sy ny fanampiana na ny aide 20 isanjato. Ankoatra ny tsy fampin'ny fanentanana, tsy ampy ny fiarahamientan'olom-pirenena tamin'ny sampana mpamonjy vona ka antony nahatonga izao fivoarany antotanisa izao. Raha izay ny taona 2024 manahoana kosa ny amin'ny taona 2024? Nahitana fivoarana tokoa izay asany antsoroan'ny sampana mpamonjy vona izay ho an'ny taona 2024. Azo lazaina ho nitsambadika mihitsy izay asany idiran'ny sampana mpamonjy vona an-tsehatra zao araka izao hita amin'ny kisary manaraka izao. Noho izay fanamafisana ny fanentanana sy fiarah-miasa nataon'ny sampana mpamonjy vona tamin'ireo rafitra samihafa eny anivon'ny fokontany sy ny maro hafa izay. Ny ORSEC sy ny aide ohatra no lasa tena betsaka 720 isanjato eto izay fanampiana izay. Raha toka 720 isanjato ny ORSEC manaraka eo 920 isanjato ny secours personne ary 20 isanjato ny asa momba ny firehetana na izany ny aitrano sy ny maro hafa. Inona ny fitina azo raisina amin'ireo antotan'izy ireo?
Isan'ny azo amin'ny tinana izany ny an'lalaina Davida dia hita fa niena ny asa momba ny firehetany, indrindra ny aitrano sy ny maro hafa izay nahitana fihenana betsaka. Raha 420 ohatra ireo tranga ny taona 2012 lasa 220 zany ny taona 2012, izany hoe nahitana fidinana mandidina ny 700. Ny secours personne kosa indray ny marary andalana na izany ny maty andrano izay hoe nanaova ny sampana mpamonjy fidirana antsihatra izay dia nahitana fihenana ihany koa. Raha 730 zany araka ty hita amin'ny kisary ty ny taona 2012, 500 zany ny taona 2012, izany hoe nahitana fihenana hatramin'ny 100. Mitombo kosa ankilany noho izay fanamafisana ny fanentanana nataon'ny sampana mpamonjy voana ny taona 2012 zay ny opération Orsec, na izany ny asa natao momba ho fisorohana ny hoe fiendrerana trano na azo samihafa. Natao mialoha ny asa ho fisorohana izay lozaka nampitombo ny taremarika arak'izao hitatsika zao. Raha enina amby zato arak'izany ny asa natao ny taona 2012, niakatra 700 zany ny taona 2012, izany hoe nahitana fiakarana 200 raha oharina tamin'ny taona 2012. Toy izay ihany koa ny asa mahakasika ny aide na ny fanampiana nataon'ny sampana mpamonjy voana ho an'ity taona ho an'ny taona 2012 iny, na izany mahakasika ny fanomezan-tanana ny mpiarabelona na ny fanadiovana sy ny maro hafa, izay nahitana fiakarana mandidina ny 700. Mahakasika anao Yves Richard nitondra an'ireo fanazavana mahakasika ny asan'ny mpamonjy voana ireo. Zay ny amin'iny fa fianakaviana mihoatra ny 500 ny trabona vokatry ny fiakaran'ny rano tao Mahajanga no nahazo fanomezana avy amin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Gaëtan Antsiatsilavo. Fianakaviana mihoatra ny 500 traboina ao Mahajanga vokatry ny fiakaran'ny rano no nisitraka ny fanomezana avy amin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Filtre rano ino anatin'ny carton iny sao dia gaga ino anatin'ity. Sota betsaka ny firenena fa nahazo entana maro zay amin'ny fahadona eto tsara ranonosy kely. Sota dia misaotra ny président Razoely zahay vahoaka ny sararana nosy kely satria maro foana ny ampitondra hatramin'izay. Sy ary nagnanako izao misy izao dobo-drano. Fiahay amoa toby da dobo-drano daholo. Fa nasaina vaika ity nizarana androany ity. Presidaro namonjenay ame traboina tamy rano. Afapoya itoa. Ankoatra ny fanomezana, natomboka ihany koa ny asa tagna maro hanadiovana ny lakan-drano. Velom-pisaorana noho izany ireo sefy fokotany. Makasitraka be zay zany. Ary efa avy aty koa ny asa tana maro, dia tsy zay zavatra zay dia efa mikomasy zay ny asa tana maro amavoka avaratra. Ary efa avy aty dia taritra rehetrarehetra fa ombarina ny kanaly Valongo Tsingery regny. Dia misaorana bavata mitafotafo natotra ny filoha-pirenena malagasy eto Mahajanga. Misaotra, tena misaotra izahay amin'ny anaran'ny vahoaka manontolo izy zavatra zay. Manao izany ihany koa eto izahay dia mbola manome fisaovana an'ireo mpitondra fahatsakana eto an-toerana nanao ny antso zavatra tamin'ny fanavotana anay, tamin'ny fiaraha-miasa taminay, tamin'ireo atraboina izay nianjaka tamin'ny makasitraka makatelina amin'izay famonjenana izahay. Tsy nijanona teo amin'ny sakafo sy ny fanomezana natolotry ny filoha ireto traboina ireto. Nisy ihany koa ny fampitaovana ho an'ireo mpianatra toy ny kayesy sy ny rakibolana. Eto zany zay dia misaotra betsaka ny filoha Andrinirina Rajoelina tamin'ireo fanomezana maro tao anatin'ireny misy ny menaka, misy ny vary, misy ny voamaina ary misy ny siramamy. Dia mankasitraka misy koa ny kaye ho an'ireo ankizy zany izay hanala fanadinana sy ny dictionnaire. Dia mankasitraka tanteraka ny filoha Andrinirina Rajoelina. Fokotany misa 4 ao amin'ny faritra Iva ao Mahajanga tsy ivona ny dibo-drano. Vokatry ny rotsakorana farany teo ka tsy maintsy nafindra ireo mponina tao aminy. Isan'izany ny fokotany Mavoky, Tsararano, Ambalavola ary Fiofio. Tontolon'ny fitaterana hitarina amin'ireo fiara mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy regionaly ny fametrahana GPS amin'ny fiara. Natao izany isin'ny fanaramaso entitra kokoa fa indrindra isorohana amin'ireo loza mety hitranga fanadina. Ametrahana fitaovana fanarahana GPS ireo fiara mpitatitra rehetra anarahamaso azy ireo sy isorohana ny loza.
io no fanapa-kevitra no raisin'ny ratsamangaika rehetra misana ny fitaterana eto Madagasikara. Ahitana ny ministerany fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro ary ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ho fisorohana mialoha ny loza mety hiseho eny an-dalana. Ny lozam-pifamoivoizana izay nahazo vahana tato ato raha ny antontan'ny isa maneran-tany no asiana resaka. Lozam-pifamoivoizana goavana iray isaky ny 2 minitra no mitranga. Tsy andrasana ho tonga amin'izany anefa ny eto Madagasikara vao hisy fandraisana andraikitra. Tena mby akoditra mihitsy zany ity resaka accident ity ary manko ny présidence ny gouvernement tarimanontolo dia mirorosaina mahita ireny accident isaky mihetsika isan'andro eny amin'ny ala-pirenena dia nandray fanapa-kevitra zany ireo ratsamangaika rehetra ny transport ny ametraka ny GPS isaky ny fiara mpitatitra ny GPS ny asany voalohany moa zany dia fampatsiahivana ny chauffeur hoe mandeha mafy loatra ianao kanefa misy asa hafa ihany koa tombotsoa azo amin'ny GPS. Isy ny fanazavana amin'ny atsipirian'ny asan'ny fitaovana fanarahan-dia anasan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ireo mpitatitra sy tompon'ny fiara ary ireo voakasika izany rehetra ny talata 14 ny volana janoary ho avy izao. Ireo votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no taterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Natsipirina zay zetiny Gaetan Andratsilavo. Nivoaka ny Madagasikara Matin laharana 520 ho an'ny daty ny 10 hatramin'ny 19 ny volana janoary 2024. Alohateny lehibe amin'izany crime et violence crapuleuse, notre société est devenue folle ao amin'ny pejy 7 no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay amin'ity Madagasikara Matin Hebdo laharana 520 ity. Ao amin'ny pejy 4 sy ny 5 kosa ny akony fiarabanatratry ny taona nataon'ny mpitondra fanjakana teny amin'ny lapany Yavolo nandalo tao ny ACC nandalo teo ihany koa ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ary ny solombavambahoaka. Ao amin'ny pejy 4 sy 5 amin'ity Madagasikara Matin Hebdo laharana 520 ity no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy roa amin'ity Madagasikara Matin Hebdo ity, corruption et abus de pouvoir, un ex-responsable de la région Ponglave du HVM sur la sellette. Izay no voaresaka ao amin'ny pejy faharoa an'ity Madagasikara Matin Hebdo ity. Ary ao amin'ny pejy 5 miresaka ny akony ny fandalovan'ny rotsakorana teto Antananarivo renivohitra zay namonona olona namoizana ain'olona teo ihany koa ny faharavana vokatry izany. Ary ao amin'ny pejy 5 ny Cafe Awards 2022 ny makasikasika ny barean'ny Madagasikara no voaresaka ao amin'ny pejy 5 an'ity Madagasikara Matin Hebdo ity. Ary ao amin'ny pejy 10 ny Madagasikara Matin Hebdo laharana 520 no ahitantsika ny fandarana vaovao eto amin'ny Cool TV After, fandarana vaovao ho an'ny taona vaovao. Amin'ny pejy 10 amin'ity gazety ity no ahitantsika ny andinindininy sy ny fanampanazavana mahakasika izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitohy hatrany firehetana ao atsimo atsinanan'ny Australie nandefa SMS andao ny toeram-ponenany avokoa ireo mponina manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy ao Victoria. Fanadina. Après plusieurs jours d'accalmie, miomana ny aina ao anaty hafanana be i Australie amin'izao fotoana. Ny maraina teo nilaza ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa hiakatra avo ny maripana ary mety hatratratra any amin'ny 40 degré arahina rivotra mitsoka mafy. Hafanana izay mety hampihitatra ny firehetana. Manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy ireo mponina ao Victoria nahazo SMS nangataka azy ireo andao ny toeram-ponenany. Mangataka ireo mponina mipetraka amin'ireo faritra mena izahay, ireo faritra mety ahitana firehetana andao ny trano fonenany na aka toerana matoky. Ao anatin'izay no nitsenana tamin'ny fomba manitriketrika ireo sampana mpamonjy voina Amerikanina ampoliny ny gadona ny seranany Sydney omaly alakamisy. Seho izay nanaitra ny miaramila Australiana sy nanosika azy ireo hiasa bebe kokoa.
Toutes sortes de régions peuvent subir des ireo faritra rehetra dia mety ahitana firetana avokoa mety ho tojo fahasaranana nareo tompona andraikitra ifotony araka izany ity ezaka fanampiana ataona ity dia ahitana izay rehetra ilaina hiatrehana ny afo hatramin'ny fiandohan'ny afo tsy latsaky ny 420 ireo namoiny aina 8 tapitrisa hektara no may levon'ny afo nilaza ihany koa ireo mpampianatra pikariko amin'ny université ny Sydney fa mihoatra ny 1 miliara ny karazam-biby maty vokatra izany. Mammifères, oiseaux et reptiles ont péri dans cette catastrophe. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiahana ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.